Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton âme, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du Dieu tu demeures, réponds. Plus d'amour encore, puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Aleloia, mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alina ny alakamisy 7 ny volana septambra 2023. Ry ava-malalo amin'ny tompo, manasanao aho hiaraka hivavaka amiko amin'izao alina mangina izao, ary mety efa divaraina ny any aminao, ary na oviana no ainonao izao video izao dia oka ho tsapanao tsara fa efa kaiky Jesosy. Eny havana, teny efa kaiky ny tompontsika, ary ny fiainantsika ety ambony tany dia mandalo fotsiny ihany, ka dia mbola misy ny fotoana ahafahantsika hivavaka, angataka fifonana amin'ray, ary mangataka ny ran'ilay zanak'ondry tahaka ny hira izay nonontsika teo. Ny rany irery ihany no afaka manadio antsika, angatahantsika ny rany anadio antsika, amela antsika, anafaka antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Ry havana tiantsika ny tompo, be famindram-po amintsika izy, ary mieritreritra mandrakariva ny tompo
amintsika zanany tsiraray avy. Oka ho tsapantsika tsara fa ny tompo aneka miay antsika ary mihevitra ny mahasoa antsika. Tokony ho tsapantsika zany fa isika ny ety ambony ity tany ity dia misy mpiay isika raha tena manaiky marina ny anaraka an' Jesosy, raha tena manaiky marina ny ankatoa azy dia miay antsika ny tompo ary mieritreritra ny mahasoa antsika ny tompo. Be fitiavana izy, tera ho azy rery any, aja ho azy rery any. Ry havana, hivavaka isika, angataka famindram-po amin'i Jesosy, angataka aminy mba amelany ny fahotantsika, satria isika dia tsy mendrika akory, tsy mendrika isika na dia antsony ara hoe zanany, satria isika tsiraray avy zanak'olombelona dia mpanota ratsy isika, ary ny fiainantsika tsiraray avy dia tsy mendrika eo anatren'Andriamanitra. Ka hivavaka isika, angataka ny famindram-pony, anasany tompo antsika ny amin'ny fahotantsika. Zaho tsy malala ny mombanao, zaho tsy malala ny fiainanao, ianao rery no mahafantatra ny momba ny tenanao. Dia ny mbola velonaina isika dia oka isika anatona an' Jesosy. Izy rery ihany no vahaolana, izy rery ihany no mpanafaka antsika. Hivavaka isika, angataka eo anatrehan'ny famindram-po. Raha afaka mandoalika ianao dia manasanao aho andoalika, fa raha tsy afaka mandoalika moa ianao dia ny tompo no mahita. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ny lohalika rehetra dia mandoalika eo anatren'Andriamanitra. Ka raha afaka ianao mandoalika dia ny tompo any an-danitra mahita anao sy mahita ay. Raha tsy afaka ianao dia ny tompo any an-danitra mahita anao sy mahita ay, satria izy dia Andriamanitry ny alavitra ary Andriamanitry ny akaiky any koa. Zany hoe aty ambo dia eo ny tompo, raha tena miantso azy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isika. Toy izany koa ny any aminao, raha tena miantso azy amin'ny fahamarinana sy fahamasinana koa ianao, dia eo aminao koa ny tompo. Ry havana, tiantsika Jesosy, ny tena natolony ho antsika tsiraray avy. Tsisy afaka isika manamary-tena, tsisy na ray akory ary, tsisy afaka manamary-tena. Ka izany no mahatonga antsika mivavaka, andoalika, mbola afaka hiantso ny anarany amin'izao andro alina mangina izao. Raha ohatra koa moa ka andavanandro no enonao ny video, dia afaka ianao mandoalika eo anatrehan'ny tompo raha afaka mandoalika. Raha tsy afaka ianao dia atovy ao anatin'ny fonao ny fibebahana, raha sendra na taksi be ianao, na taksi borosy ianao, na iza misy ianao ka miaino ianao, na ny ampiasana ianao ka misy fotoana kely enonao, dia tsarofa Jesosy ane ka eo amintsika izy rehefa miantso azy isika amin'ny fo feno fahamarinana ary fanahy torotoro ary fo mangorakoraka. Ry havana, hoety eo amin'i Jesosy ny fahotanao. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy, mandoalika Jesosy eo anatrehan'ny seza fiandriananao. Ray malala zinona moa izay nefa ny mbola nofidianao ho isan'ny zanakao. Nafahanao zay ray noho ny fitiavanao anay, ny tenanao mihitsy ray no nidina tety. Tonga nofy ianao lay ray zanaka fanahy masina.
ary tonga toy ny zanaka ianao no tonga dia ty ambony tany tonga nofo. Jesosy io natolotra ao anay ny tenanao masina, ny tenanao mendrika sy tsara indrindra Jesosy. Ianao ilay tsisy petina Jesosy no nanaiky no omboina teo ambony azy fijaliana. Jesosy io ratsy izay zanak'olombelona tsiraray avy, tsisy mendrika eo anatrehanao, tsisy mendrika eo anatrehanao Jesosy, fa mpanota ratsy avokoa. Eny raha eo miondrika ianao mijery zanak'olombelona, mitady raha misy manao ny marina, tsisy marina ho ianao na dia iray akory. Eny raha eo tsisy afaka manamary tena izay na iza na iza na iza, fa mpanota avokoa satria notorotoronina tamin'ny ota izay. Ka indreto izay Jesosy io miantso ny anaranao, miantso ny anaranao Jesosy, mamela ny fahotanay, mamela ny tsy famindrainay Jesosy, satria Tompo tsy mihaino ny mpanota ianao, tsy mihaino ny mpanota ianao raha eo, ary ny teninao dia misy efitra manasaraka anay aminao noho ny fahotanay. Efitra rindrina izany Jesosy, rindrina izany. Tompo malalao, mangataka ny famindram-ponao izay, mangataka ny famindram-ponao izay, satria na dia hideranao ary izay, nangataka zavatra aminao ary izay, fa noho ny fahotanay dia tsy mihaino anay ianao. Ka mamela anay Jesosy, ity aho Tompo mifona eo anatrehanao, mamela ahy Jesosy, Tompo malalao, mifonako aminao ny amin'ny fijeriko, ny amin'ny fijeriko, ny amin'ny masoko Jesosy, mijery zava-poana Jesosy. Tompo malalao, mamindra fo amiko, diovy amin'ny ranao ny masoko Jesosy, na ny fijeriko Jesosy na ny velana atao trano Tompo, indraindray Jesosy tsy mendrika eo anatrehanao, satria Tompo ratsy izay Jesosy. Ka indraindray dia mandany fotoana mijery zavatra tsy mahasoa akory Jesosy. Ka mifona aminao aho Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny masoko, sasao amin'ny ranao Jesosy ny masonay tsiraray avy izay mibebaka Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Jesosy malalao, diovy amin'ny ranao Jesosy, lay ranao masina Jesosy, lay ranao masina Jesosy, ka anadio anay Tompo. Jesosy Tompo, mamindra fo aminay, mamela ny elokay Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofinay, ny sofinay Tompo izay nahare zavatra tsy mendrika Jesosy. Maro Jesosy ny miditra amin'ny sofinay, Tompo malalao, naiza naiza lehanay dia mahare zavatra maro tsy mamendrika anao izay. Ka sasao amin'ny ranao soa Jesosy ny sofinay, diovy Jesosy ny sofinay amin'ny ranao soa, diovy Jesosy ny sofinay amin'ny ranao soa Jesosy, mba hadio eo anatrehanao. Tompo malalao, ny fiteninay Jesosy, ny vavanay Jesosy dia vava Jesosy, tokony hiderananao mandrakariva, hisaorananao mandrakariva, ankalazananao mandrakariva, hibebanay mandrakariva,
anambaranay ianao mandrakariva. Nefa Jesosy io impiry izahay no miteniteny foana Jesosy, miteny tafahoatra loatra Jesosy, ary miteniteny tsy tokony ho tenenina Jesosy. Tompo malala ao, mifona aminao Jesosy, mamelanay Jesosy Tompo. Indraindray izay Tompo dia mankarary fon'olona, indraindray izay Tompo dia latsaka Jesosy amin'ny fahatezerana Jesosy. Tompo malala ao, indraindray izay Tompo dia miteniteny tsy voahevitra Jesosy. Mifona aminao aho Jesosy, mifona aminao aho Jesosy. Ny amin'ny teny rehetra nivoaka tamin'ny vavako tsy nahasoa teo anatrehanao Jesosy. Mamela ny olonao tsiraray avokoa Jesosy izay latsaka tamin'izany. Mamela anay Jesosy io ny amin'ny teny be loatra indraindray mivoaka amin'ny vavanay. Mifona Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay, sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay. Tompo malala ao, satria kely sady ho avy ianao, kely sady ho avy ianao Jesosy. Sasao Jesosy ny vavanay, hadio eo anatrehanao Jesosy. Tompo malala ao, sasao amin'ny ranao. Tompo malala ao, ny tananay Jesosy, ny tananay, izay zavatra no raisy ny tananay Jesosy, ka nandoto Jesosy ny tananay. Tananay Tompo izay tokony ho masina mandrakariva eo anatrehanao. Okanao Jesosy hanasa ny tananay Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny tananay Jesosy. Ny tananay Tompo sasao amin'ny rano soa. Tompo malala ao, ny tongotray Jesosy, ny toerana izay nandehananay tsy nahasoa Jesosy, ary tsy nekenao Jesosy, dia hifonanay aminao Tompo. Sasao Jesosy amin'ny rano soa ny tongotray, sasao Jesosy amin'ny rano soa ny tongotray Jesosy, mba hadio eo anatrehanao, mba hadio eo anatrehanao Jesosy. Tompo malala ao, ny fandrika rehetra izay nalefa ny fahavalo Tompo dia dorana amin'ny ranao Jesosy, izay nipetapetaka tamin'ny tongotray, izay nipetapetaka tamin'ny tenanay Jesosy dia dorana amin'ny ranao soa zany Jesosy. Tompo malala ao, ny fisainanay Jesosy, ny fisainanay Tompo, ny amin'ny fesan-doha maro isan-karazany Jesosy. Tompo malala ao, mangataka aminao Jesosy, sasao amin'ny ranao soa Jesosy. Diovy ny fisainanay Jesosy adio, diovy Jesosy ny fisainanay adio Jesosy. Ny sainay Jesosy sasao amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao soa Jesosy, adio ny sainay. Jesosy malala ao, ny fonay, ny fonay Jesosy, ny fonay tsiraray avy zanakao eran-tany. Jésus, Jésus, ny fonay izay fonao Jesosy, anao ny fonay tsiraray avy Jesosy, satria ny fitepon'ny fonay dia ianao no miazona izany, ianao no miazona izany Jesosy. Ray malala, ianao no rainay any an-danitra, ianao no rainay any an-danitra. Eo an-tananao avokoa ny fonay zanak'olombelona tsirairay avy, na ny biby tsirairay avy, na ny kely indrindra izany,
na ny kely indrindra izany toy ny loham-pandraitra dia eo an-tananao avokoa. Jesosy, toy ny vitsika izay eo anatrehanao ray, ny fonay ray io, ny fonay ray io, ny fitepo ny fonay dia fantatrao avokoa, satria anao miteny hoe ianao no mandinika ny fo sy ny voa. Jésus, Jésus de Nazareth, sasao ny fonay Jesosy, ny fonay mora tohina Jesosy, ny fonay zanak'olombelona rehetra. Sasao Jesosy ny fonay tsiraray avy izay mitalao aminao Jesosy. Amboary ny fonay Jesosy, mba hanana fonofo izay fa tsy fo vato Jesosy, satria Tompo anao ny fonofo, ianao no manova ny fo vato ho fonofo Jesosy. Sasao amin'ny rano soa Jesosy ny fonay tsiraray avy, mba ho mendrika eo anatrehanao izay. Jesosy, mila ny ranao izay Jesosy, mila ny ranao izay Jesosy, anadio ny fonay mba hadio. Mibebaka aho Jesosy amin'ny foko. Tompo malala ho ny fonay no itoeranao, ny fonay no sezanao Jesosy, ny fonay no tranonao Jesosy, ka mangataka aminao Tompo, anamboatra ny fonay Jesosy, anamboatra ny fonay Jesosy, mba hanampitiavana toanao, mba hadio am-po Jesosy izay tsiraray avy izay miantso anao, satria hoy anao Jesosy, izay madio am-po ihany no ahitanao. Izany ny ambaran'ny teninao, izay madio am-po ihany Tompo no afaka miaona aminao ray io. Ka aoka ianao Tompo, anasa ny fonay maloto, omeo fo izay anampitiavana toa ny fonao Jesosy. Oka Tompo, ny fitiavanao hitoetra ao am-ponay, satria Jesosy miaratsy izao tany izao, tsy mahay mity intsony ny zanak'olombelona, masika ny zanak'olombelona, feno fankalana ny zanak'olombelona, ary tia tena ny maro. Jesosy, aoka ianao anasany fonay tsiraray avy, ity ny foko Jesosy, sasao amin'ny ranao soa, sasao amin'ny ranao soa Jesosy, mba hadio eo anatrehanao, mba hadio eo anatrehanao Jesosy. Tompo malala ho, Tompo malala ho, oka ianao anasa ny fony tsiraray avy izay mibebaka aminao Jesosy, amin'izao ora sy fotoana izao. Na oviana Jesosy ny bebahany olonao eo anatrehanao Jesosy, dia aoka ianao Tompo amindra fo aminy, amindra fo aminay tsiraray avy Jesosy, satria mila anao izay Jesosy, mila anao izay Jesosy. Midira atao-poko Jesosy, mipetraha atao-poko Tompo, mipetraha atao-poko Jesosy. Ianao Tompo no miteny hoe
sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isany tompo eloka ary tsisy fitaka ny fanainy. Misaotra anao Jesosy, namelanay ianao Jesosy, satria tianao izay mibebaka marina eo anatrehanao, eo anatrehanao sy ny anjelinao any an-danitra. Jesosy, misaotra anao ny amin'ny olonao tsiraray avy izay nibebaka taminao, izay nahazo famelan-keloka avy aminao. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masinao, mangataka ny fanahy masinao izahay, hitantana izao fotoana izao ary ho tonga ny tokantranony tsiraray avy, na any amin'ny toerana misy ny tsiraray avy. Fanahy masino, midina eto amiko ianao, midina eto amiko ianao fanahy masina. Antsoy ny fanahy masina hidina any amin'ny toerana misy anao ary hiditra ao anatinao mba amenao anao izy. Fanahy masino, mangataka anao ao fanahy masina, fenoy anao ao fanahy masina, fanahy masin'Andriamanitra ray, midina eto amiko ianao, mangataka aminao ao Jesosy. Oka anao anome ay fa fenony ilay fanahy masinao, fanahy masino, fanahy masino, miantso anao ao, miantso anao ao fanahy masino, midina eto amiko ianao fanahy masina, fenoy anao ao fanahy masiny ray, fenoy anao ao fanahy masiny ray, fenoy anao zao toerana izao, fenoy anao zao efitra izao, fenoy anao ny tranoko manontolo fanahy masina, fenoy anao ny tranoko manontolo fanahy masina, fenoy anao izay fanahy masina, fenoy anao any amin'ny olona ho tsiraray avy fanahy masina, izay miaona aminao, izay mivavaka aminao. Fenoy anao izahay fanahy masina, fenoy anao izahay fanahy masina, fenoy anao izahay fanahy masina, fa mila anao izahay. Misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina, dera ho anao, aja ho anao. Saotra fanahy masina, saotra fanahy masina, saotra fanahy ray, saotra fanahy ray, saotra fanahy ray. Fenoy anao izahay, fenoy anao izahay, raisy ny contrôle ny momba ay manontolo, raisy ny contrôle ny tenako fanahy masina, raisy ny contrôle ny tenako fanahy masina. Oka ianao no anazava ny teninao amin'ny vahoakanao, ho aiko fanahy masina, satria mila ery izahay, satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Jesosy, ka mila ery avy aminao izay fanahy masina, ampianaro izahay, hiomana tsara alohan'ny efinao Jesosy, ampalalao zava-miafina izahay fanahy masina, fa mila anao izahay. Misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina. Aleluia, aleluia,
amen. Ry ava-malalo amin'ny tompo a eny iraray isika alohany a andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Afaka manaraka ianao a raha hainao ny hira. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, ta beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oui, ton nom, Jésus, surpasse notre nom. Ton nom est vie, ton nom est puissance, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais, au roi ressuscité. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes.
est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es victorieux. Tu es si merveilleux. Merci. Tu triomphes à tout Alléluia. jamais dans ma vie, dans mes situations, dans chaque saison. Tu triomphes à tout jamais. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Alléluia, alléluia. Saotran'i Jesosy tsika ny amin'ny hira izay nonontsika teo voninahitra ho an'i Jesosy dia raha ho an'i Jesosy. Ny anaran'Andriamanitra dia lehibe indrindra. Ny anaran'Andriamanitra dia mpandresy. Izy no Andriamanitra mpandresy. Izy ilay lehibe indrindra ary tsisy toa azy. Alléluia, alléluia. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, anio aho dia hitondra tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 9. Raha ohatra ka naheno ny témoignage nataoko ianao ato dia tonga dia fantatranao hoe efa niteny aho fa anao vavaka alina amin'izao Apokalipsy toko 9 izao. Ilay fijoroana vavolombelona nataoko dia momba ny amin'ny ilay amin'ny Apokalipsy toko 5. Momba ny amin'ilay tany an-danitra zany afaka henonao amin'ny vidéo izay nataoko tsy tadidiko hoe rosa 3 andro teo eo zay. Rosa 3 teo eo any amin'ny vidéo izay lasa teo aloha zany azafady. Dia ao anatin'ny iray amin'ireny vidéo vita teo aloha zany faharoa na fahatelo vidéo izay vitako talohan'izao zany. Dia nanambara zany any amin'ny fahitana naseho an'i Tompo ahy teo am-pivavahana, dia nanambara tamin'izay hoe hitondra tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy toko 9 ho toyany zany ny amin'ilay fahitana hitako tao anatin'ny fivoriam-bavaka izany. Satria hitako zany tao anatin'ny fivoriam-bavaka nampiseho fahitana iny Tompo ny amin'ny Jesosy zany nanokatra ilay boky any an-danitra izany. Izany hoe tsy hitako endrika hoe Jesosy, tsy hitako endrika, fa hitako amin'ny akanjo lavabe zany dia hitako zany ilay ohatran'ny orona taratasy eny an-tanany. Afaka henonao amin'ny vidéo araka teneniko teo izay fijoroana vavolombelona izay. Dia io zany amin'ny toko 5 dia manambara zany araka ny efa nivakiantsika tamin'izany fotoana zany dia ny amin'ny tsy nahita zany hoe tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany zany ny anokatra izany an'ilay boky izay voahidy Tombo-Kase any an-danitra. Io boky io dia misy Tombo-Kase 7. Dia noho ny avy eo nitomany mafy zany i Jaona moa zany no ambareto i Jaona zany no nahita ny fahitana zany dia nitomany mafy zany izy dia satria tsy nisy zany hita mendrika anokatra ny boky na hijery azy. Dia hoy anefa ny iray tamin'ny loholona eo amin'ny toko 5 zany io avakiako zao io dia eo amin'ny andininy 5 mba amerenana kely azahoanao kely zany anao izay tsy narehany amin'ny vidéo zany vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo eo amin'ny andininy 5. Hoy anefa ny iray tamin'ny loholona tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda
dia nisy lofony Davida no efa nandresy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny Tombo-Kaseny 7. Amen. Izy zany ilay hitako tao anatin'ny fahitana, ilay mitana an'ilay ohatrany horoana taratasy lehibe izay efa nisokatra, ary amin'ny sisiny ilay efa le voasintona zany, le anankiray le tazominy zany le voasontominy dia tsapako mihitsy hoe misy Tombo-Kase zany tam'le izy izay efa niala zany. Ry havana, tiantsika ny tompo ary tsy takatra heverina ny fahalebiazany. Dia anio zany tsika dia mitoko 9 zany no horaisintsika. Manambara ny zavatra misy ao anatin'ilay Tombo-Kase zany hoe inona moa ny tamin'ny io tao anatin'io Tombo-Kase ny dina io zany. Dia hojerentsika zany eo amin'ny toko 9 zany. Dia hovakintsika aloha izy manontolo dia rehefa aveo ny fanahy masina no anazava zany ny tiany fanahy masina zany ambara zany. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Apokalipsy toko 9. Ary nijery aho rehefa novahany zanak'ondry ny iray tamin'ny Tombo-Kase 7, ary reko ny iray tamin'ny zava-mananaina 4 ny teny tahaka ny fikotriky ny kotrokorana hoe avia, ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy izay nitaingina azy dia nitondra tsipika, ary nomena satro-boninahitra izy, dia niainga izy ka nandresy ary mba andresy. 7. Rehefa novahany ny Tombo-Kase faharoa dia reko ny zava-mananaina faharoa ny teny hoe avia, dia nisy soavaly afamena kosa niseho, izay nitaingina azy dia nasaina nanaisotra ny fihavanana amin'ny tany, mba hifamonoan'ny olona, ary nomena sabatra lehibe izy. Rehefa novahany ny Tombo-Kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo ny teny hoe avia, ary hitako fa indro nisy soavaly mainty izay nitaingina azy dia nitondra mizana teny an-tanany, ary nandre toy ny feo teo afovoan'ny zava-mananaina 4 ao ny teny hoe denaria, iray ny varim-bazaha eran'ny fatambary kely, ary denaria iray koa ny varim-bazaha hafa intelo ny fatambary, fa ny diloilo na ny divay dia aza simbanao. Rehefa novahany ny Tombo-Kase faha-4 dia reko ny feon'ny zava-mananaina faha-4 ny teny hoe avia, ary hitako fa indro nisy soavaly atsatra, ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana, ary ny fitoeran'ny maty no niaraka taminy. Nomena fahefana tamin'ny ampaha-4 ny tany ireo hamono amin'ny sabatra ny mosary, ny areti-mandringana ary ny bibidia ety an-tany. Rehefa novahany ny Tombo-Kase faha-5 dia hitako fa teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'ny vavolombelona izay noazoniny, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ireo hoe tompo masina sy marina o, mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy tsy amalianao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Dia samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalainy izay hovonoina tahaka azy koa. Ary hitako fa rehefa novahany ny Tombo-Kase faha-6 dia nisy horohorontany mafy tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro,
ary tonga tahaka ny ra avokoa ny volana, ary ny kintana teny amin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voany manta raha ozongozon'ny rivotra mahery izy, dia ny sinda tahaka ny bokona orona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny toerany. Ary ny mpanjaka ny tany, ny lehibe, ny mpifehy arivo, ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery tany amin'ny lavabato sy tany amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, koa iza no ajanona. Amen. Ajanontsika hatreo. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io dia manambara ny amin'ny zavatra ho avy, izany hoe fa manomboka zany amintsika miaina izao. Efa misy sahady amin'ntsika miaina izao ny zavatra ho izy, satria ny zavatra misy efa anatiny farari-piterahana zao isika, araka ny teniten'Andriamanitra. Fiandohan'ny farari-piterahana zao isika, izany hoe alohany ilay antikristy hipetraka eo amin'ny sezany zany, alohan'i Jesosy ho avy. Ry havana ho zava-doza ny zavatra iseo. Ao amin'ny toko 7 dia manambara amin'ny isika izay efa ho tafakatra. Amen. Engany ho tafakatra isika, engany ho tafakatra any an-danitra isika. Ao amin'ny toko 7 izany. Fa eto amin'ny eto amin'ny toko 9 manambara ny zavatra miseho amin'izao andro iainantsika izao. Ry havana, efa mahay manomboka miaratsy izao andro iainantsika izao. Raha mijery isika dia tsisy intsony ny mandeha amin'ny laoniny araka ny fiteny ny zavatra miseho eto ambonin'ny tany. Misy ny tondra-drano, misy ny horohorontany, misy ny momba ny robot sy karazana efa miseho avokoa izany rehetra izany. Ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no anazava izay tiany azavaina. Ho vakiantsika aloha manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nijery aho rehefa novahany zanak'ondry ny iray tamin'ny Tombo-Kase 7, ary reko ny iray tamin'ny zava-mananaina 4 ny teny tahaka ny fikotrokotriky ny kotrokorana hoe avia, ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy izay nitaingina azy dia nitondra tsipika, ary nomena satro-bonaitra izy, dia niainga izy ka nandresy ary mba handresy. Amen. Eto zany ijonona izy nijery zany dia io zany zavatra hitany, izany hoe ny zavatra voalohany zany tamin'ny anankiray ny amin'ny Tombo-Kase zany nosokafana. Ny iray zany tamin'ny Tombo-Kase 7 dia reny tamin'ny zava-mananaina 4 ny teny hoe ny fikotrokotriky ny kotrokorana hoe tahaka ny fikotrokotriky ny kotrokorana hoe avia, ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy izay nitaingina azy dia nitondra tsipika, ary nomena satro-bonaitra izy, dia niainga izy ka nandresy ary mba handresy. Amen. Tsy nanazava teto ijonona hoe iza ilay teo amin'ny soavaly fotsy. Tsy fantatra zany
ilay ao amin'ny soavaly fotsy na ho avy andresy ilay fahavalo ve sa ho avy andeha andresy ny olo-masina, izany hoe isika ety ambony tany, satria ao anatin'ny fiandohany zavatra loza isy eto ambony tany io alohan'i Jesosy ho avy. Tsy fantatra hoe iza no tenen'ny ijaonina eto, fa ilay nitaingina zany ny soavaly dia na andresy ary mba andresy, ary netana zany nitondra tsipika zany izy netanany, zany hoe hiady zany ny aviny, hiady. Hotozantsika ny teny 7 ka hatramin'ny 9. Rehefa novahany ny Tombo-Kase faharoa, dia reko ny zava-mananaina faharoa ny teny hoe avia, dia nisy soavaly hafamena kosa niseho, izay nitaingina azy dia nasaina nanaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Amen. Ry havana, zava-doza izany, zava-doza, zavatra faharoa zany, zavatra faharoa ny amin'ny Tombo-Kase faharoa zany rehefa hisokatra dia soavaly hafamena niseho zany dia ny nitaingina azy dia nasaina nanaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Ry havana, izany hoe soavaly mena dia marikana ray izany, marikana ray izany. Ny fihavanana eto ambony tany mihitsy no ho afaka zany. Firy ny olona efa tsy mifankahazo intsony, mbola ahiopira zany ny zavatra iseho. Rehefa mandroso ny andro ianantsika, efa kely sisa, efa maro zavatra miseho eran-tany. Ny fihavanana, raha vao tsisy ny fihavanana, dia ady lahy no misy ary famonoana no misy. Eto ilay soavaly faharoa dia ny zavatra iseho, dia ny atongavany izay nitaingina ilay soavaly dia ny atongavany ety zany ambonin'ny tany dia anaisotra ny fihavanana, ary ny fihavanana amin'ny tany ozy izy amin'ny tany tsy akory ary amin'ny efitra ry na ohatra ary amin'ny toerana ry ihany, fa amin'ny tany mihitsy ary mba hifamonoan'ny olona. Efa maro ny mpamon'olona, efa maro no olona mifankahala, zavatra efa miseho izany, hitantsika tsara izany ny amin'ny tsy fankatiavan'ny olona raha mandinika isika. Zay le hoe soavaly mena, satria rà, lokona rà, ary nomena sabatra lehibe izy, tena hoe amonono mihitsy zany. 5 ka hatramin'ny 9. Rehefa novahany ny Tombo-Kase fahatelo, dia reko ny zava-mananaina fahatelo ny teny hoe avia, ary hitako fa indro ny soavaly mainty izay nitaingina azy dia nitondra mizana teny an-tanany, ary nandre toy ny feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra ao ny teny hoe denaria iray ny varim-bazaha eran'ny fatambary kely, ary denaria iray koa ny varim-bazaha hafa intelo ny fatambary, fa ny diloilo na ny divay dia aza simbanao. Amen. Eto ny fanahy masina dia mampafantatra hoe io zany amin'ny fotoana io zany dia ho lafo avokoa ny sakafo rehetra, tena hoe tsy takatra ho vidiana, tsy takatra ho vidiana. Ny ilay hoe fatambary kely dia misy dika teny eto ambany hoe tokony ho iray kilao eo eo, 2 kilao eo eo zany ilay fatambary kely. Tsy ahavidy intsony zany ny olona, satria lafo ny fiainana,
lafo ny fiainana satria zay le mizana le soavaly mainty satria soavaly mainty le izy zay nitaingina azy dia nitondra mizana teny an-tanany. Tena hoe lafo zany misy ny olona tsy afaka hividy sakafo intsony. Efa miseho izany na ny etỳ Eropa ary. Aty aminay aty efa mibetsaka ny SDF, ny olona mpangataka zany eny ivelany. Zavatra mbola tsy nisy ohatr'izany misy taty aminay aty. Aty aminay aty. Tamin'iza tonga taty teo aloha efa hiakatra 30 taona teo eo natongavako aty dia mbola tsy nahita mpangataka be dia be ohatrany amin'izao fotoana zao ahako. Ary maro ny tanora lasa mpangataka ihany koa satria tsisy ninina intsony. Tsy manana trano hipetrahana, miala ao amin'ny trano ray aman-dreny. Misy ny ray aman-dreny izy ireo fa tsisy ninina intsony koa dia mangataka ihany koa. Ry havana, tsy any Madagasikara ihany, tsy any tany hafa ihany, fa na ny Eropa koa ary, tany hafa koa raha dia ho tratra ny zava-doza avokoa. Tsisy afa-miala zany isika zanak'olombelona, tsisy afa-miala. Fa ny tany mihitsy no ho tsarain'Andriamanitra, ny tany mihitsy no ho valian'Andriamanitra. Izay ny zavatra miseho. Naiza naiza le antsika dia ny tanan'Andriamanitra no efa mitsotra amin'ny tany. Hotoizantsika ny teny 7:7-9. Rehefa novahany ny Tombo-Kase fahefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahefatra ny teny hoe avia, ary hitako fa indro nisy soavaly atsatra ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana, ary ny fitoeran'ny maty no niaraka taminy. Nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra, ny mosary, ny areta mandringana ary ny bibidia ety an-tany. Amen. Zava-doza izany. Zava-doza izany. Io soavaly anankiray voambara eto io dia naseho ny tompo izy io tao anatin'ny fahitana. Raha ny Vavaka izahay tanatina gropy efa teo amin'ny 2 taona teo eo angambany izay. Ry havana, tena zava-doza hitako mihitsy aveny anelanelan'ny lanitra sy ny tany zany ampovoany eo ngeza be izy avy any. Tena ngeza be satria anatin'le fahitana zany hitako akaiky be zany le izy. Ohatran'ireny mirimorimo be avy reny zany. Za tsy nahita an'ilay soavaly, fa ilay teo amboniny no hitako. Ilay ohatrany tolamaty zany fitenena azy dia le manao kapy mainty zany. Avo be ary ngeza be zany izy avy any ambony avany eny ampovoan'ny lanitra sy ny tany dia maizina be manodidina anazy dia izy tena mainty be izy amin'le kapa hita amin'ny lohany sy amin'ny vatany zany. Ry havana, zava-doza io manambara nyto amin'ny 5:7 amin'ilay nitaingina ny soavaly zany atao hoe fahafatesana. Fahafatesana. Tena ohatran'le ataon'olona amin'le sinina reny mihitsy hoe raha fahafatesana ohatrohatran'izao ny paoziny amin'le hoe manao kapy mainty dia le izy moa mitondra an'le ohatrany antsy be reny, fa le tamin'ny hitako zany tsy nitondra an'izany, tsy hitako zany zay zavatra izay. Fa ilay iny izy le vatany iny no naseho an-tompo anahako. Dia miaraka amin'ilay salotra an'le kapy ngeza be zany maintimainty amin'ny lohany ka hatramin'ny ambany zany. Dia miriotra be zany izy io avy midina ety ambonin'ny tany. Midina ety ambonin'ny tany. Ry havana, efa manomboka hitantsika ny toerana maro efa tsisy sakafo intsony. Hitantsika fa ny mosary efa mitombo. Hitantsika fa manomboka ny areta mandringana. Ary eto ny tenin'Andriamanitra dia mbola miteny ihany koa hoe
Ary ny bibidia ety an-tany, izany hoe ho amono zany ny ampahefatry ny tany nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra, ny mosary, ny aretimandringana ary ny bibidia ety an-tany. Zava-doza izany. Oka isika tena hitandrina satria tsika mieritreritra hoe ary ananina kosa mahafinaritra be ny fiananany, na ary kosa metimety tsy atompoko. Ity tany iainantsika ity dia oravan'Andriamanitra ity tany ity. Oka isika tsy fikitra intsony amin'ity tany ity, fa isaina ny zavatra any ambony, any amin'Andriamanitra any ambony. Fizantsika ny ten'Andriamanitra 9:1-10. Rehefa novahany ny Tombo-Kase fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanainy izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny teny vavolombelona izay nolazainy no azoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ireo hoe tompo masina sy marina mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy tsy amalianao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Dia samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalainy izay hovonoina tahaka azy koa. Amen. Ry havana, eto izany dia ireo martiora, ireo izay novonoina, izy ireo zany dia efa miandry miala sasatra kely alohan'ny trompetra aneno, satria izy ireo no hiakatra voalohany. Izy ireo, ny fanahany izy ireo no hiakatra voalohany an-danitra, izay vao isika mbola mitoetra. Ry havana, ho avy Jesosy, mila isika miomana. Ity tany ity dia tsy maintsy hialantsika, tsy misy tavela eto na dia iray ara, fa zay iray eto ambonin'ny tany na zay iray any anaty afobe na zay iray any an-danitra. Zay tsisy lalana hafa ahafahantsika andehanana. Reo ihany no safidy, lanitra na afobe. Tsisy ho tavela eto ambonin'ity tany ity. Mila mitandrina isika tompoko. Hotisantsika ny ten'Andriamanitra 2:20-4:10. Ary hitako fa rehefa novahany ny Tombo-Kase fahaenina, dia nisy horohorontany mafy tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana. Ary ny kintana teny amin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany, toy ny aviavy manitsana ny voany. Mata raha ozongozon'ny rivotra mahery izy, dia nisinda tahaka ny boky naorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. Amen. Aleluia, aleluia. Ry havana, eto ho avy Jesosy, hisokatra ny lanitra eo amin'ny Tombo-Kase fahaenina izany. Eo amin'ny Tombo-Kase fahaenina no nosokafana dia nisy horohorontany mafy tonga mainty tahaka lamba volonosy fisaonana ny masoandro. Io masoandro io zany dia ho tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana, ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana. Ry havana, zava-doza izany. Ary ny kintana teny amin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany
toy ny aviavy manitsana ny voany mata raha ozongozon'ny rivotra mahery. Rehefa vita zany zay zavatra izay, rehefa mitonga zany zavatra izay dia efa miomana zany isika raha ohatra tavela ity raha mbola tsy tonga zany Jesosy raha ohatra mbola tsy maty zany tsika dia raha vao mivoaka ireo zavatra ireo, vao manomboka hoe misy horohorontany tena mafy be ka tonga mainty tahaka lamba volondosy ny masoandro, ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana, ary ny kintana teny amin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany dia isokatra izany lanitra. Isokatra zany lanitra. Iseho eny an-danitra zanak'ondry n'Andriamanitra dia Jesosy zany. Aleloia. Ry havana, io fahamaizinana io voavaky teo io efa navoaka ny video any fa efa nisy nofy naseho an-tompo ahy ny amin'ny io momba an'io zany, hoe ny amin'ny farany farazao tontolo zao zany. Dia izaho le hoe tavela taty satria mbola niezaka nitana ihany, niezaka hoe hiandry ny havako, tsy ny ato tokantranoko zany fa ny fianakaviako hafa zany, dia nanolotra ny tanako an'ilay olona anankiray aho, dia hitako zao mihitsy ny eo alohako fa tresaka ny tany ary anatin'ny aizina tena maizina tompoko, tsisy zavatra hitanao firy akory manodidina anao, ary tsapako hoe mizavatra latsaka avy any an-danitra avany, dia mitresaka mihitsy io arabe io, dia misy rivotra mainty hafahafa zany ny manidina avy any dia tratra n'izay rivotra izay koa ako. Zany rehetrarehetra zany dia avertissement ataon'ny tompo mba tsy hierikerika intsony isika. Mila isika mifikitra tsara amin'i Jesosy manambara ny tompontsika amin'ny olona rehetra fa rehefa tsy mety miova ny olona, inona moa ny azontsika atao? Inona no azontsika atao? Rehefa tia an'izao tontolo izao ny olona dia rehefa tsy ala izy dia tsisy azontsika atao, mivavaka ho azy dia azy sy ny tompo sisa. Eny tena mampalahelo satria tsika zany manana safiditsika, tsika tsiraray avy. Zay ray isika te hiditra any an-danitra na zay ray tsy te hiditra any an-danitra. Zay zany no mampalahelo amintsika zanak'olombelona. Ka io zavatra nitenenin'ny Jaona io hitany io, fahitana io no naseho an-tompo tamiko. Tena maizina ity tany ity, maizina tanteraka ary mitresaka ny arabe. Ry havana, mibebafaka eky Jesosy. Dia hoy ny amin'ny 5:4 hoe dia nisinda tahaka ny boky naorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny toerany. Aleloia, aleloia. Ry havana, mampatahotra zany. Io lanitra io zany amin'izany fotoana zany dia tena hoe naorin'Andriamanitra, aorin'Andriamanitra zany io lanitra io. Aorina tahaka ny boky io lanitra ambony io. Ndray andro efa nanao témoignage ihany koa teto ny amin'ny nampisehoan'Andriamanitra ny zanako vavy ny amin'ny fampiakarana, dia noho nefa tafakatra zany izy afaka hinonana video zany ny alohan'le témoignage zay satria lava be raha ohatra ka ambarako eto daholo dia noho nefa tonga tao an-danitra zany le zanako vavy, dia napetraka ohatrany hoe tsapa zany napetraky ny tompo teo amin'ny lanitra zany tao anatiny dia noho nefa tafapetraka teo amin'ny lanitra izy, hitanao ohatra le hoe olona le hoe apetraka reny zany, dia izy zany ohatrany hoe mbola ohatrany hoe matory amin'ny kibo zany le vao tafapetraka zany, izay zany ohatrany paoziny zany. Dia hitany zao izy io lanitra io any ambony zany izy io fa ao an-danitra mihidy, vao nihidy ozy izy le lanitra dia tsisy marika intsony. Zany hoe raha mijery tsika rideau, ny rideau hitantsika hoe io
ny sisin'ilay rideau anokafana anazy. Varavarana hitantsika hoe io sisiny varavarana anokafana anazy na ny varavarakely ary na ny varavarakely ary. Fa ny lanitra hoy zanako vavy dia tsy fantatra akory hoe ny sokafana ve ilay lanitra. Ry havana, zava-doza zany. Zany hoe rehefa idin'Andriamanitra ny lanitra dia tsy misy intsony tafiditra any. Izay tavela ty de tavela ty. Ka mila isika tompoko miomana satria amin'io fotoana io voalazan'ny tenin'Andriamanitra io fahitana hitany Jaona io dia oka isika afantatra tsara fa efa nidy ny boky ny fiainana. Tsy afaka hovonjena tsony izay olona hibebaka amin'ny fotoana io. Efa tara loatra zany satria efa misokatra ny lanitra, efa mpiakatra ny voavony Jesosy. Ary ny ety ambony tany dia ho zava-doza, kikika mahatsiravina, tomany, nenina, ho avy ny fanenenana, ho avy ny fanenenana. Nefa nefa tara loatra satria efa nisokatra ny lanitra. Izay ny 5:12 dia nisinda tahaka ny boky naorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny toerany. Tena zavatra gravy be zany. 5:15 ka hatramin'ny 7:12 farany no vakiantsika. Ary ny mpanjaka ny tany, ny lehibe, ny mpifehy arivo, ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tany amin'ny lavabato sy tany amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe fahatezeran'ireo koa iza no ajanona. Amen. Ry havana, eo ny fahatezeran'Andriamanitra no tonga. Tonga ny fahatezeran'Andriamanitra sy zanak'ondry. Amaly ny tany ny tompo. Raha ohatra ka tavela ty isika, na dia mamy tompo tahaka ny inona raha isika zanany, ka raha mbola mitoetra ao anatin'ny ota isika dia tavela ty, raha mbola tsy maty alohan'ny hiviany Jesosy, dia mandray ny fahatezeran'ny tompo ihany koa isika. Satria rehefa tafiakatra izay mijoro tsara, dia ny fahatezeran'ny tompo no hiantra amin'ity tany ity. Efa maro ny teny entsika atraizatraiza fa mila isika miomana fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy amaly ny tany. Io manambara tsara ny teny fa ho avy ny fahatezerany. Ireo olona ireo, ny mpanjaka an-tany, ny lehibe, izany hoe olona manan-karena, na mpitondra fanjakana na iza io, na iza io, izay miliba amin'ity tany ity, na olona hoe andevo izy, na olona tsy andevo, izany hoe tsy misy tsony zany fanavahana. Andriamanitra tsy mba manavaka zany, fa rehefa mpanota dia mpanota, dia mandray valikasany avokoa. Mandray valikasany avokoa, tsy akory hoe mahantra kely dia malahelo dia miditra fo amiko Andriamanitra fanota ihany aho. Tsy tompoko, amaly ny olona rehetra Andriamanitra izay ho tavela ty. Mibeba tompoko, mibeba. Oka isika hibebaka foana, fa ny tompo dia tsy manavakavaka. Fa rehefa mpanota dia mpanota. Rehefa ratsy dia ratsy. Dia mamaly ny tompo. Tsy afa-miala isika zanak'olombelona.
ny zavatra nataon'izy ireo, zavatra tenen'izy ireo dia ny hery tany amin'ny lavabato sy tany amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Nefa na izany ara tsy afaka ho aiza, satria ity tany ity ne no hosimban'Andriamanitra. Ity tany ity mihitsy no efa ambarany fa hoe ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniny tsy mba ho levona. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra, ireo olona ireo zany le mpanjakan-tany na ny lehibe na ny mpifehy arivo na ny mpanan-karena zany na ny lehilahy mahery, lehilahy mahery na mahery takininona zany lehilahy anankiray dia eo anatrehan'ny tompo zany rehefa tonga ny fitsarana dia mitsara anao ny tompo, mitsara anao ny tompo. Na toy inona na toy inona isika, na vehivavy koa zany mitsara ny tompo. Antsika tsiraray avy dia hoy ny 19:10, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerana zanak'ondry. Ie, mangataka ny tendrombohitra sy ny vatolampy mba hianjera amin'izy ireo, izany hoe ho afeno ny vatolampy sy ny tendrombohitra, nefa tsy sakafo hoanina ao ambany ao, raha ohatra ka sendra ao ambany ao ihany. Ry havana, tena efa hoe ao anatin'ny fahakiviana tsy hitany intsony izay atao. Enganie mba tsy ho amin'izany tsika, enganie tompoko, satria matahotra ary mangataka afenon'ireo vatolampy sy tendrombohitra, satria matahotra ny tavan'Andriamanitra ilay mipetraka ambony seza fiandrianana, ary koa ny fahatezerany zanak'ondry, fahatezeran'i Jesosy. Eny, tezitra ny mpanao ratsy Jesosy, ary amaly ny mpanao ratsy Jesosy. Amaly Jesosy ho avy izy amaly. 10:10, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, koa iza no ajanona. Amen. Ry havana, tsisy ajanona eo anatrehan'Andriamanitra, tsisy ajanona eo anatrehan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ho avy izy tsara antsika tsiraray avy, ho avy izy. Eo amin'ny toko 7 dia manambara ny amin'ny nahitana zany ny efa tonga any an-danitra. Eo amin'ny 7 matsy manambara an'izany. Ho vakiko ihany amin'izay mba ampaherenao. Ho vakiko aloha ny eo amin'ny 2 Apokalipsy toko 7 eo amin'ny 2. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fitombo-kase an'Andriamanitra velona, ary niantso ny anjely 4 izay nasaina hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery izy hoe, aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisianay tombo-kase amin'ny andry ny mpanompon'Andriamanitra. Amen. Eo zany ny anjely fanidina anisy tombo-kase, iakarany izay ho tafakatra. Eo amin'ny 5, afaka vakianao manontolo izy rehefa malalaka ianao 5 dia manambara hoe, eo alohan'io zany dia miteny ny amin'ny fokony zanak'Israely zany no azavainy amin'io alohan'io zany fa 5 dia manambara hoe, rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena rehetra, ary ny samy hafa fiteny rehetra nitsangana teo anoloany seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry izy ireo, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofia teny an-tanany.
atsanoko hatreo. Ry havana, ireo isika raha ho tafiakatra, engany ka ho tafiakatra isika, engany ka ho tafiakatra isika, ka mba hitsangana eo alohan'ny seza fiandrianany Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra masina sy mahery. Engany ary mba hitafy akanjo fotsy mba ho tafiditra any an-danitra. Zany hoe ny akanjo fotsy dia ny fanahintsika, ny fanahintsika izay voaaro toy ireo virjiny 5 endry, fa tsy virjiny 5 adala. Engany isika mba tena ho toy ireo virjiny 5 endry, fa tsy virjiny 5 adala. Satria ny Tompo dia tia antsika ary tiany isika ho tafiditra ny lanitra. Tiany isika hody any an-trano, dia any an-danitra izany. Any amin'ny raintsika, any no tokony hodiantsika. Ry havana, tiantsika ny Tompo. Mbola miantso antsika foana ny Tompo hatramin'izao. Vonona ve ianao? Vonona ve ianao hody any an-danitra? Sa mbola variana amin'ity fiainana ity? Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra teo fa ho avy Jesosy. Eninao ny témoignage vitsy teo izay nasehoan'ny Tompo tamiko sy ny zanako, fa tena ho avy izany fotoana izany. Ry havana, aza reraka mitady an'i Jesosy, aza reraka mibebaka, mijoro tsara, miadia ny ady mafy. Aoka isika hiady ny ady mafy mba ho tafiditra any an-danitra. Tiantsika ny Tompo. Raiso Jesosy ho Tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao tamin'ny fiainanao, ary oka atao batisa amin'ny rano be tahaka an'i Jesosy. Aza manamafy ny fonao, aza manamafy ny fonao, aza manaiky manaraka fampianaran-diso. Raiso ny Baiboly vakio, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Aza manaiky amboarimboary ny olona hoe izao ny dikan'io fa tsy izao. Ry havana, Jesosy anie no hitantsika eo alohantsika rehefa ho avy ny fotoany. Tsy ny olona izay mampianatra teny diso anao, fa io tenin'Andriamanitra io no sokafan'i Jesosy eo alohantsika io no ametrahany fanontanianantsika io teny io. Ary io teny io ihany no amandrian'ny satanantsika. Io ihany no teneny hoe tsy nanaraka ny teniny rainareo ianareo. Ry havana, marina izany. Tsy afaka hiarontsika Jesosy raha amin'ny fampianaran-diso isika. Tsy afaka. Ahoana moa no anekeny Jesosy antsika? Ahoana ny anekeny Jesosy antsika raha ohatra ka diso no ambarantsika, tsy mitovy amin'ny voasoratra anatin'ny Baiboly? Ny Baiboly ara-baky teny no nomeny antsika. Ka ahoana no hovaintsika ny amin'ny batisa amin'ny ranobe? Batisa amin'ny ranobe natao an'i Jesosy, fa tsy batisana zazakely. Ry havana, mila isika matahotra an'Andriamanitra, fa ny amin'ny Andriamanitra dia rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Ary ny teniny ao amin'ny Apokalipsy dia tsy azo anampiana na analana ny teniny. Tsy azo anampiana na analana ny teny izany tenen'ny fanahy masina eto amin'izao, tiany hovakiana izany teny izany. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy any amin'ny farany dia miteny tenin'Andriamanitra, fa tsy azontsika anampiana na analana ny tenin'Andriamanitra. Fa raha misy manaisitra ny amin'izany
dia Andriamanitra anaisitra ny anjarany amin'ny azonaina. Ry havana, tsy azontsika analana na anampiana. Hovakintsika izany teny izany. Apokalipsy 2:20, 5:20 ka hatramin'ny 1:20 vakintsika. Izao dia manambara, hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo azafady. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto amin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisitra zavatra amin'ny teny amin'ny bokiny ity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny azonaina sy amin'ny tanàna masina araka izay voasoratra ato amin'ity boky ity. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, avy aingana ao. Amena. Avia Jesosy Tompo ho amin'ny olona masina rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amena. Ry havana, tsy azontsika ampiana na analana ny tenin'Andriamanitra, fa hitsaran'Andriamanitra antsika ny teny rehetra izay voasoratra ao amin'ny teny, satria izy ilay teny tonga nofo. Ry havana, mibebafa ty antsika ny Tompo, miverena amin'i Jesosy. Izy rery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy rery ihany no ahafahantsika miditra ny lanitra. Tiantsika ny Tompo, mamina isika. Ry havana, izay nenio, raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany ao. An Jesosy ny haja sy ny voninahitra, miantso antsika izy zanany, ody eo aminy, mba ho tafiakatra any an-danitra isika. Ho avy ny loza efa manomboka izany ankehitriny, entsika tsara ny teny tao amin'ny Apokalipsy 2:9 teo. Entsika tsara fa ho avy Jesosy amin'ny fahatezerana amalany tany. Engany mba tsy ho amintsika izany, fa ratsy ny afo be tompoko, ratsy ny afo be. Misaramo izao tontolo izao, verena amin'i Jesosy, fa mbola misy ny fotoana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona tsiraray izay ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Veloma tompoko amin'ny manaraka indray tsika miona eto, ka sitrapon'i Jesosy Tompo. Amen.